fianana be ny tanàna tsy azo itovirana. Kolikoly amin'ny endriny maro tsy azo leferina takina ny anasaziana sy anilian'ireo tomponantoka noho ny Transparency International Initiative Madagasikara. Raha rahampirenena ny tsy fanaran-dalàna no mampahatra ny gasy ho ireo loratsirana. Arivan'ny zoma fa 7 volana aogositra taona 2024 manatra ny fiarabana tompokilasy tompokivavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka izany atra amin'ny farany. Ny vaovaon'ny politika no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao ariva izao raikitra ny fifamalinana teo amin'ireo samy solombavam-bahoaka teny anivony anteny miaram-pirenena ho an'ny androany. Fitakinan'ny fampiaran-dalàna no antony tonga ny fifamalinana raha toka tsy ny raharaha izany. Fisiny lalàna izany kosa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny volomboasary. Namafetrany ny teo anivony fanoherana fa misy ny tsy fanajana lalàna tamin'ity fivoriana ity. Onjonjon'ny Prime Ministre Samy Irery moa no tonga niatrika ireo solombavam-bahoaka ireo tamin'ity fivoriana izay nitanterana teny anivony anteny miaram-pirenena ity. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny mbola avatsara. Zafady kely aloha ka andreo matao Prime Ministre feto amin'lohana ka aloha mendrika azy ny famelamelana dia efa vetsika mbola misy fotoana teny. Toare, mena fitenenina zany raitra ny fifamaliana teo amin'ireo solombavam-bahoaka mpanara-dreno rano ny fanjakana sy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana teto amin'ny anteny miaram-pirenena. Taorian'ny fanokafana ny fivoriana dia nampandroso avetran'ny Prime Ministre ny filohan'ny anteny miaram-pirenena anazava ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PGE. Na dia noziana tampenam-bava aza ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina dia tsy nanaiky izany izy ireo fanikiry nilaza ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny fanjakana amin'ny fanorana ny PGE. Zava-dehibe amin'ny firenena ity fivoriantsika lohan'ity fampiatsara fandaharana asa natanterahana an'io PGE io. Nanaja izahay antso nataon'ny gouvernemanta matoa izahay mpanohitra rehetra tongeto tsy solana zay dia matao loha fa ny zavatra resaka fivoriana ty no miteneniko rehefa bakeo koa mavasatsoko ia mitenena ao zay fa zao tsy zay directe hiteniko iteniteny fahatany atoa ka araka nyteneniko teo ino nanaja izahay satria resaka fivoriana tya no nananovanay satsoko teo andrevatoa filoha. Tonga teto izahay tamin'ny antso izay nalefan'ny exécutif iny tsisy resaka fanoherana Prime Ministre famehtsara anazy ny maro anisa tato no nanotra ny anarany ary nabina filoha mipetsaka ara-dalàna eny tompo fa isika dia mpanao lalàna ary tokony ho modely amin'ny resaka fananova dalàna andrevatoa filoha. Zava-misy nefa fanapahakevitra nametrarana nyity fandaharana asa ny fanatanterahana ny PGE tya dia tokony teo anivony gouvernemanta conseil de gouvernemanta. Zava-misy nefany olona fa ny démissionna daholo reo amin'ny gouvernemanta io raha pirenena no ivonentsika eto no apetsaka ny Prime Ministre. Zahay tsy mananolana amin'ny resaka fahatongavany Prime Ministre ara-dalàna tompo izy ary tonga soeto fa ny zavatra hoentiny no olana eto satria ai pirenena ity zavatra hanatanterahana ny programme efa dia
mangataka izahay marina fa misy an'io 30 jour iny teo a mangataka izahay tokony mitsangana aloha ny gouvernementa zay a ny prime ministre manao conseil de gouvernementa reny ministre voateny reny zay tsika vo tokony hidra amty février ty andrematoa lalàna aloha ato avy eo anao magnontany hoe marina veta daso aloha sao izy asika sandany fotoana resaky mpamosareko rehefa avy eo sady atao sagatagna rehefa avy eo zao miagafa ny mato président ary soa atoandro mahandro ary soa zany teneny PM toa tsy nomena anjara fitenenana intsony na ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina maître Antra Razafy Manantsoa na igasika Rafeny Soa izay samy nangataka izany tonga dia nitsangatanana ho fampandehanana ny fampitenenana ny prime ministre no nataon'ny resolombavambahoaka maro anisa avy amin'ny fitondrana nivoaka ny efitrano fivoriana avy hatrany resolombavambahoaka firaisankina satria tsy fanaran-dalàna sy fanampenam-bava solom-bavambahoaka no niseho nandritra ity fionana ity fa ny andininy fahinana ambinipolo koa amin'ny constitution dia milaza fa ny programme de mise en œuvre dia hoentina ary tapahana eo nivy ny conseil de gouvernement isika rehetrarehetra mahafantatra fa tsy misy gouvernement hatramintsika amin'ny teny zao afa-tsy ny lohan'ny gouvernement ihany dia ny prime ministre ny ministre rehetra dia nametra-pelana daholo démissionnaire ny anaran'izay ny zavatra natao nefa dia voalazany lalam-panorenana mazava tsara fa tapahina eo anivy ny conseil de gouvernement ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État ary indray avy eo no hoentina eo amin'ny conseil des ministres dia conseil des ministres koa tsy misy koa fa pokaty satria tsy misy ministre ihany koa zany conseil na inona zany nanapaka an'ity programme de mise en œuvre ty tsy misy ninina na conseil de gouvernement na conseil des ministres tsy misy ministre fa ministre tsy efa démissionnaire fa efa nametra-pelana daholo zany fa ny tena zava-doza ao anatin'izay dia izao samy nahitsitsika omaly fa miantso ny fivoriana ny fifidianana be ny tanàna raha mifaraiky amby folo ny volana décembre kanefa ny prime ministre nangataka tamin'ny seni ny anemorana ny daty anaovana ny communal dia nangataka izy hoe nisy cas de force majeure anankiroa ny antony anemorana nangatana izany fanemorana ny fifidianana communal zany dia ny voalohany dia hoe satria vao manomboka ny mandature na ny législature na solom-bavambahoaka dia ny faharoa hoe noho ny tsy fisiny hoe formation de gouvernement izany hoe motif ana cas de force majeure nentina teo anivon'ny conseil d'état nentin'ny seni teo amin'ny conseil d'état ary ny conseil d'état dia namoaka an'izay hoe tena cas de force majeure tokoa ny tsy fisiny ny fananganana ny gouvernement zany ka anemorana an'le fifidianana communal fa maninona ny raha androany zay aim-pirenena programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État no tereniko matahotra an'izao fotsiny manitsakitsaka ny lalam-panorenana manitsakitsaka ny lalàna ny zavatra voalaza ny lalàna tereko masaka fotsiny ohatran'izao fa zavatra zay NDB tsy expédition en affaires courantes zany programme de mise en œuvre zany nanamafy ny filoha-lefitra fahafito fa misy ny tsy fanaran-dalàna mitranga ny prime ministre irery no tonga ary tsy nisy hita ireo nandrafitra ny PGE ary zavatra kototoho ohatran'izany no mahapotoka an'ity firenena ity ary tena fa latsaka katerena ity firenena ity tsy nanany eritreritra mihitsiny isika amin'izao fotoana izao hoe ny poniny Tananarivo hividy rano lafo mividy rano zao satria tapaka le izy sady mividy rano taterina amin'ny citerne ohatra ny any Ambovombe de délestage lalana potoka ny mpianatra tsy payena $6 mahery kely eo ny inona raniny ny bourse ny ankizy tsy voape noho ninona tsy fanarahan-dalàna sy kotoatoa kilalaon'ny zazakely atao ohatran'io no mahatonga an'izao zavatra zao ka izahay tompoko tsy teo tompona andraikitra amin'izany zavatra zany ary zay indrindra no nivoana sanatsy ny vavalady tsy hoe miala député zay aoka zavatra resaka fa tsy teo tompona andraikitra amin'ny zavatra lazainao zahay satria mbola tsisy ny gouvernementa amin'izao fotoana zao ny roso tamin'ny fanolorana ny PGE ihany moa ireo maranisan'ny fanjakana na dia ny baribary izao aza ny tsy fanaran-dalàna nisy tamin'ireo solom-bavambahoaka ny taky ny irosona amin'ny lahadinika aza no nanontaniana momba ny andinin-dalàna no laza sy manome fahefana ny prime ministre anolotra ny PGE
fa tsy norafetina gouvernemanta ara-dalàna no tsy nahavaly akory fa bodongerona fotsiny ny fitakiana ny irosona amin'io lahadinika io. Fa niobokevitra tamin'ny solombavambahoaka ny firaisan-kina ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tao Tomasina voalohany Roland Ratsiraka nandritra ity fivoriana androany ity no mafisiny ihany koa ny tsy fanaran-dalàna amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izay niantsoana azy ireo izao ka isan'ny antony natonga azy ihany koa nivoaka ny efitrano fivoriana sary sindrantsara ny siambola avatsaratrandry. Misy lalàna mamaritra ny atao hoe gouvernemanta, tsy prime ministre irihery no atao hoe gouvernemanta, tsy fampandehan-drara akory ny tetikasa ankapoben'ny fanjakana fa tena asa iandraiketan'ireo ministra ny departemanta tsirairay ho an'ny vahoaka malagasy. Midika izany fa na ireo ministra ho avy eo aza andeha anjambany fotsiny amin'ny asa apetraka aminy satria tsy mahafantatra akory ny votoatin'ny asa omena azy ireo akory ho iatrany ny fanazavana. Mazava be hoe rehefa mitsangana ny gouvernemanta vaovao dia mandeha eto amin'ny anteny mera-pirenena izy mitondra ny programme général de l'État. Kanefa ny zavatra ataony zareo tsy mitsangana akory ny gouvernemanta dia tonga eto izy. Ny zavatra resahan'ny prime ministre anatin'ity misy zavatra efa lasa fa tsy zavatra ho avy ary ny volavolainy ozy anatin'ity texte ity tamin'ny volana febroary. Zany hoe tsy zavatra androany ity zany fa zavatra efa taloha dia natao fotsiny aentina eto androany tsy normal zany ary tsy azo ekena. Tsika mahafantatra ny olana goavana izay iainantsika vao nahazo antso tarobia teo ohatra na ny Tomasina dia délestage isan'andro. Keto dia miresaka amin'ny fanjakana mitovy amin'ny sasany ihany koa hoe tsy azo ekena ny fanotokodonam-bola goavana, tsy olona madinika mampiasa ny jirama manotokodim-bola efa niteneniko tia taloha amina dizaine de millions de dollars isa-taona no vola ahotokodin'olona maventy eto Madagasikara ao amin'ny jirama. Zany mahatonga an'io délestage isan'andro io tompo. Ary io potika ny asan'olona rehetra amin'io. Any Tomasina zao na ny mpivarotra na ny olona miasa amin'ny industrie na ny mpiasa mandinika amin'ny resaka cyber, coiffeur, coiffeuse dia mijaly daholo. Donc zany inona ny tongavan'ny prime ministre eto tsy manana gouvernement andeha hiteny izy hoe zao ny andeha amboarina iza le olona andeha anamboatra tsy ao satria mbola tsy voatendry azonareo. Donc misy dikany nanaovana ny lalam-panorenana misoratra mazava ary tsy eto Madagasikara foana io fa nivelany dia mitovy amin'io efa mitsangana ny gouvernement dia ento ny programanao ao amin'ny anteny mera-pirenena mba hahafantarany olona hoe inona ny zavatra andeha amboarina. Iresaka lalana izy aiza ministre ny travaux publics tsy misy, par intérim ministre. Resaka rano fisotro madio aiza ministre tsy misy fa par intérim ny misy. Donc zany fantatry ny prime ministre angamba fa tsy mandeha milona io fa misy mibaiko azy dia ireo mibaiko azy ireo zany zay efa nanapotika ny firenena nandritra n'izay 5 taona zay dia mbola napotika ny firenena koa moavy ao ho tsarainy tantara. Nandritra ny kabary nataony filohan'ny anteny mera-pirenena dia anisy ny filazana fa misy ny fanamboarana ireo lalam-pirenena eto Madagasikara ka anisan'izany lalam-pirenena faharoa. Vantsy kilaingalainga izany ho iatrany ity solombavambahoaka ity. Pakambava daholo zany za ty manao RN2 za nandeha taty zao tsy nandeha roplanako fa nandeha RN2. Ok, misy vola kely nameny Banque mondiale eo amin'ny 15 millions de dollars angambany anamboarana RN2 dia fa lany io vola io na vita kely izy PK0 jusqu'à PK78 dia angamba 12-15 millions de dollars koa nanaovana ny RN7 ampahany kely mandeha ny Antsirabe. Tsy mahava problème zany averiko foana problème lalana dia tsotra. Misy 800 milliards d'ariary very na andeha aiza fonds d'entretien routier 800 milliards d'ariary tsisy bedio tsisy miteny dia menimenina atsika hoe simba ny lalana satria misy vola nanjavina dia ministre ny asa vaventy tokony hanazavan'izany aiza tsy ao. Donc zany fa azadino fa tsika mampidi-bola amin'ny fonds d'entretien routier tsika rehetra zao dia mandosoloka daholo raha vao makaty anao zao dia nandosoloka na nandeha bus anao mandosoloka zany. Solika io isam-bolana misy vola miditra amin'ny kitapo-bolany fer fonds routier moa ny anaran'ilay izy ankehitriny dia io vola io mitetina hatrany amin'ny 20 milliards d'ariary isam-bolana dia mandeha aiza io. Raha namboatra ny RN2 fotsiny ianao raha ohatra ka vitaina tsisy lavadavaka ataovana entretien 20 milliards d'ariary zany ampy be loatra ary ho an'ny RN2. Efa antsika mampiditra 200 milliards d'ariary par an amin'ny resaka lalana dia mandaiza daholo ilay vola. Nanamafy hatrany ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka fa ny endriky ny fitondrana tahaka izao
indrindra fa ny tsy fanarandalana no isan'ny mamotika ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga hoy izy raha miemitra hatrany Madagasikara satria ankoatra ny fanitsakitsahana lalàna dia lainga no afafy. Fa nanaitrany maro zao ateny Tsimbazaza ihany koa ny fandokafan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny fanjakana nandritra ny kabary fandokafana izay nataony ho an'ny fivoriana tsy ara-potoana androany. Nilaza ity filohan'ny androm-panjakana ity fa mandroso ny firenena ankehitriny, saingy marary kosa ny fototra ifaharan'ny fampandrosoana ka itakina ezaka amin'ny fanjakana izany ho iatrany ny lahatenin'ny fanadiadiana eo amin'ny sary sidratsarany mbola avatsara hatrany. Tsy araky ny filazany sasany ho tsy misy zava-bita eto fa hita taratra ny fandrosoan'ny Madagasikara. Fehezanteny nanaitra nandritra ny kabary ny filohan'ny antenimieram-pirenena nandritra ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana ho fanolorana ny politika ankapoben'ny fanjakana androany. Toa mampamendrofendro sy amitahana vahoaka fotsiny malona izao zava-misy izao ny lahateny nataony Tokely Justin. Fa raha ny fitondram-panjakana kosa dia mahita izay efa mitohatrany ny asa fampandrosoan'ny Madagasikara fa tsy araka ny filazany sasany hoe tsy misy raha mandeha eto amin'ny firenena. Hita sy tsapa kosa fa miasa ny fitondram-panjakana ary misy ny vokatra azo tsapain-tanana amin'izany. Koa misaotra anareo amin'ny mpanatanteraka tamin'izay rehetra vitanareo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tao anatin'ny lahateny ihany anefa dia nitakiny mba anatsarana ny resaka famatsiana herinaratra ny filohan'ny antenimieram-pirenena mifanipaka tamin'ny filazana teo aloha fa mandroso i Madagasikara. Mba hanohy sy hanamafy hatrany amin'ny fanatsarana ny orinasa JIRAMA mba hampihena hatrany ny fahatapahan-jiro amin'ny toerana sasantsasany eto amintsika. Tahaka izany ihany koa ny lalam-pirenena vitsivitsy eto amintsika mba hanamora sy hanatsara hatrany ny fivezivezen'ny mponina sy ny entana ilain'ny mponina. Raha fehezina ny kabary nataony filohan'ny antenimieram-pirenena androany dia kabary tsy sany laza ny marina amin'ny vahoaka fa mbola mandoka fanjakana ihany manoloana ny olana maro lafy sedrain'ny vahoaka, isan'izany ny olany JIRAMA izay tena manahirana ny vahoaka ankehitriny io. Mbola eo amin'izay vaovao teny anivo ny antenimieram-pirenena izay hatrany dia niteraka fimenomenomana ho an'ny mpanao gazety tonga ny kari-baovao teny anivony ity androm-panjakana ity ny fandaminana vaovao izay natao toerana tsy nahafahana nakasary araky ny tokony izy no nomena ireo mpanao gazety raha toka efa misy ny toerana fipetrahan'izy ireo amin'izay fanatanterana asa izay raha toka misy ny fivoriana tahaka izao. Nisy noho izany ny famalina teo amin'ny mpandrindra sy ireo mpanao gazety fanadiadiana. Voaniditra ny efitrano fivoriana dia voasakana ny mpanao gazety rehetra, tsy nahazo niditra teo amin'ny fidirana mahazatra fa tany ambony avokoa ny toerana nomena azy ireo. Toerana tsy hahafahan'ny mpanao gazety mahazo ny sarin'ireo ministra sy ny prime ministra ary ireo solombavam-bahoaka araky ny tokony ho izy io nomena io. Hatramin'izay anefa efa misy ny toerana azahoan'ny mpanao gazety makasary tsara, saingy izao nasiana fanavozana izao raha ny fanazavana teo anivon'ny lapa. Nisy noho izany ny fifanazavana teo amin'ny mpanao gazety sy ny tompona andraikitra teto amin'ny antenimieram-pirenena. Zay nge miala rehefa avy eo rehefa misy le olon-dehibe hoe afaka mihaino hoe isa olon-dehibe fa tenenana hoe misy disposition ndray sy natao zany hoe mivoaka daholo ny mpanao gazety dia zay niresana hoe inona ke ny antony satria aka zay fotsiny ngely izy fa aloha zany ho avy eo fa maka sisiny kely foana rehefa Ika rehetra zao kosa misy organe zao de misy organe samy hafa eo italea organe samy hafa reo zany fa tsy mahay organe akory reo de samy raha ohatra roa ny organe amin'ny organe ray dia ray miditra io fantatry zareo zany ka eo fahatany tsara ohatra ny mahazatra hatramin'izay nge tsy voandroany eny nge zany. Rehefa nijirijiry ny mpanao gazety nitaky ny toerana dia azo natao ihany napiditra azy ireo tamin'izany toerana izany, saingy noferana ihany ireo afaka niditra. Mbola tsy fantatra mazavatra eto ny antony tsy namelana ny mpanao gazety niditra izay nahafana nahita ireo fietsika sy ny zavanisy tao amin'ny efitrano fivoriana androany, saingy nampidirina ihany moa izy ireo rehefa tsy nanaiky ny ova-hevitra ireo mpanao gazety ny kari-baovao tonga teny Tsimbazaza. Vao makasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna kosa indray tsy maintsy irosona ny fifidianana ben'ny tanàna noho izy ireo efa lany fotoam-piasana fito volana hakatroka ho an'ny rampitso. Efa nankatoavin'ny filakevitry ny gouvernemanta ny daty ny 2 Desambra anatanterahana ny fifidianana
tranga izay mampametra-panotaninany maro amin'ny antony nanemorana ny datim-pifidianana kanefa na ny gouvernemanta izay antony nangatana ny fanemorana fifidianana azy tsy mbola nitsangana hatramin'izao. Fanadiadiny ny ando miaratina eo amin'ny sary sirinatsarin'ny Mathieu Princy. Nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny daty ny 20 Desambra ho avy izao. Daty izay nahemitry ny seny taorian'ny fangatany Premier Ministra Roa Herinandro Lasa izay noho ny pitsopitsony samihafa toy ny tsy mbola natafatsangana ny gouvernemanta vaovao. Fangatana fanemorana fifidianana izay tsy mitombina akory satria gouvernemanta efa nametra mpialana sy manao asa fampandehanandrara andavanandro na affaire courante no mamoaka didim-panjakana mampiantso mpifidy. Tranga izay mampametra mpanotaniana hoy ny mpanao politika satria hatramin'izao mbola baraingo ary tsy tafapetraka ny gouvernemanta vaovao izay antony nangatana fanemorana ny fifidianana araka ny daty efa napetraky ny seny ny 9 Novambra. Raha nitazoma ihany le fahaenina ny volana Novambra satria ny gouvernemanta na fahaenina ny volana Novambra na ho an'ny 11 Desambra dia mitovy ihany, samy tsy nisy gouvernemanta nitsangana ihany. Prime ministre fotsiny no solo dia ny conseil du gouvernement raha tsy manaraka ny tena hoe lalàna velona fa efa ministre démissionnaire, ministre mpisolo toerana no manatrika resaka conseil du gouvernement, zany hoe samy manao izay saim-patany zany ny eto amin'izay lafiny. Efa tapitra ny 10 Janoary lasa teo ny fotoam-piasany ben'ny tanàna manerana nosy. Tsy maintsy iritsona araka izany ny fiatrena ny fifidianana ho fanajana ny lalàna. Fototra iangan'ny fampandrosoana ny fahefany ny vondrom-paritra hitrinjara-pahefana ka ilana fandraisana andraikitry ny olo-pirenena. Itsika zao ohatra hoe eto Antananarivo renivohitra dia nanaovana carnaval be sy resaka tamtam be dia zao hitantsika izao tsisy mandeha amin'izay loany ny Antananarivo renivohitra ohatran'ny hoe raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe tsy ville izy zany fa gros village dia zany hoe ny andraikitry ny olo-pirenena mila mandray anjara aloha izy amin'ny fifidianana mandeha mifidy fa mialohan'izay mila mihaino koa izy an'le programme an'le candidat indrindrindrindra moa zany fa ny candidat izay tsy manana fanatisme amin'ny resaka fitondrana efa fantatritsika ihany hoe ny fitondrana dia tsy maintsy ny intérêt personnel ny aloha no ny fitondrana amin'izao intérêt personnel ny aloha izay vao ny toerana sy ny vahoaka izay mifidy azy. Mila fanovana miainga ny fotony ny fampandrosoana ny firenena mitaky fandraisana andraikitry ny olo-pirenena tsirairay zany ka kiondalana io fifidianana ben'ny tanàna io. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay atranty fotoan-dehibe ho an'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ny Rampitso Sabotsy anamarika ny 5 taona nyity vondrona ity. Tsy miova ny foto-kevitra ijoroana fa ny fitsikerana sy ny fanoherana izao fitondrana izao atranty. Izy ny toromarika manokana momba ny raharam-pirenena izay ho atao eny amin'ny QG Bel-Air manomboka amin'ny 10 raha ny fanazavana atranty. Ando miaratina eo amin'ny sary sirinatsarin'ny Mathieu Princy. Iavaka ny fankalazana ny 5 taona nijoroana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara Rampitso etsy Bel-Air. Tsy misy fanavahana, miantso ireo rehetra mitovy fomba fijery aminy amin'ny mampanohitra azy ny RMDM. Toy izao ny endrikendriky ny fankalazana Rampitso. Voalohany anasana ny mpanao politika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana satria ny RMDM mpanohatra ka ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana dia asain'ny RMDM avokoa. Faharoa dia isy fandraisam-pitenenana koa avy amin'ireo mpanao politika samy hafa ireo amin'izay fampitovizana ny fomba fijery hoentina manatanteraka ny fanavotana n'ity firenena ity. Ny fahatelo hisy fanambarana lehibe manokana ho ataon'ny filohan'ny RMDM mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. 5 taona nijoroana tsy miova amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny RMDM. Tsy mbola tratra ny tanjona ka ilaina ny firaisan-kinany rehetra ijoro anohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena. Ampitsara n'izao fangitrana iainan'ny malagasy izao mba hiverenana amin'ny tany tandalana. Vao nijoro ny fitondram-panjakana zany dia nijoro koa ny RMDM zany hoe mitovy mandaha amin'le fitondram-panjakana ity zany ny RMDM. Ny tanjon'ny RMDM tamin'izany dia hoe ahoana ny fomba anomezana aina ny fanaovana politika vaovao eto amin'ity firenena ity. Faharoa
zahay kosa tsy nijanona nanome tsikera mavaivay an'ity fitondram-panjakana ty kanefa kosa nanome solution hoentina manatanteraka n'ilay fanarenana n'le firenena fa indrisy ialana tsiny ialana fondro fa be marenina ny mpitondratsika eto sady tsy mahita no marenina dia tsy niraisina daholo ny mety sosokevitra nomeny RMDM hoentina manarina ny firenena latsaka katerena Madagasikara zao ka mbola io mpitondra io ihany nefa no mitondra ankehitriny dikan'izay mbola RMDM ihany no RMDM ankehitriny tsy miova tamin'ny fotokeviny zany ny RMDM raha io mbola fitantanana an'izao firenena zao kosa dia mbola mijanona ho mpanohatra ny RMDM. Anomboka ny 10 ora maraina ny fotoana eny amin'ny foibe toerana ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM etsy Bel Air na mpanao politika na fikambanana na olotsotra antoko politika ka mety ho fomba fijery amin'ny fanoherana izao fitondrana izao dia sain'ny RMDM avokoa hiatrika ity fotoana ity. Vaovao makasika ny ady amin'ny kolikoly kosa toerina ny fizarana vaovao diso tsy azo leferina ihany koa ny kolikoly amin'ny fomba sy ny endrindrehetra hoy ny fanambarana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara manoloana ny raharaha Romivosa takina ho izy ireo ny anasaziana sy anliana ireo manam-pahefana ambony amin'ny fitondrana izay voapirofo fa manao kolikoly tsy azo andraikitra intsony na voatendry na voafidy ho iatran'ny fanazavana. Tsy azo leferina ny kolikoly na inona toerana sy hery ananan'izay olona tompona antoka amin'izany ho ny Transparency International Initiative Madagasikara tao anatin'ny fanambarana antaratasy nataon'izy ireo makasika ny raharaha Romivosa Randrianarsoa. Toerina ny fizarana vaovao diso ho ny fanazavana ka nideran'izy ireo manokana ny fihetsiky ny masoevo Britanika eto Madagasikara izay namoaka fanambarana makasika ity raharaha ity nanazava ary naneho ny marina tamin'ny olom-pirenena. Ny masoevon'ny Britanika eto Madagasikara izay nanindry fa mbola miatra ny fanameloana Andrianarsoa no ny fanaovana kolikoly fa tsy ny foanana na novainy. Mazava ihany koa no voalazan'ny mpampanolalana ao Angletera izay misahana ny eloka behivavy ara-toekarena fa mpiasa mpanjakana mpanao kolikoly Romi Andrianarsoa ary ny safidiny hanango-karena ho azy manokana tamin'ny asa mpanjakana no sahaniny. Manamafy ny tokony ampiarana sasy sy faniliana ireo manam-pahefana ambony eo amin'ny fitondrana izay voapirofo fa manao kolikoly ny Transparency mba tsy azony andraikitra intsony na voatendry na voafidy izany ho ny fanamafisana. Dingana lehibe amin'ny famogorana ny kolikoly ihany koa ny fanendrena voaingana ny tale jeneraly Birao Maharitra Mahalotena misahana ny ady amin'ny kolikoly ho ny Transparency. Raha ny fantatra mantsy dia Razaka Manantsoa Gaby Nestor no tale jeneraly vaovao eo anivon'ny Bionco araka ny ditim-panjakana larana 724 tsipika 770 ny 7 Aogositra lasa teo asolo ny tale jeneraly teo aloha navita ny asa nandritra ny 5 taona. Antenenao ny Transparency ny fisitrany ity androm-panjakana ity ny fahaleovantena tanteraka amin'ny asany sy ny anomezana azy ny enti-manana sy ny fitaovana ilaina anatanterana ny iraka. Zava-dehibe ny fahafahany Bionco manokatra fanadihadiana manenjika sy miasa ampahaleovantena sy ankalalana ka tsy sedra fitsabahana na ara-politika na ara-pitantanana. Lafim-baovao afa tanteraka ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsiro tsy afaka ny tomady anefa raha mbola miaina ao anatin'ny loto. Isan'ny tena ilaina ny fanajana ny fahadiovana mba ahafana mandroso ilaina amin'ny firongatry ialana amin'ny firongatry ny aretina maro samihafa. Indrindra moa fa ho an'ireo mpivarotra izay miparitaka betsaka eto amintsika ho an'ny hani-masaka fanadihadiany sitraka aratovina ambinitsoa eo amin'ny sary sy ny rantsariny ny aro-tanjona. Isaky ny iray metatra dia ahitana mpivarotra hani-masaka. Antony iray mahabe ny mpivarotra hani-masaka eny an-dalambe ny tsy fisian'ny asa eto an-drenivohitra. Eo koa anefa ny fahefa-mividin'ny tsirairay, ny fitsitsiana rano ary nafandrehitra sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fandrahoana sakafo. Maro amin'izy ireny anefa ny tsy manaja ny fahadiovana toy ny fanaovana arivava, ny fanasana amin'ny savony sy rano madio ireo fitaovana avy nampiasaina, indrindra ny fanasana tanana. Mety hiteraka aretina nefa izany fahalotoana sy tsy fanajana ny fahadiovana izany. Tokony adio lalandava araka izany ny mpivarotra, ny fivarotana ary tsy latsa-danja amin'izany koa ireo entana amidy mba hisorohana ny karazana aretina maro sy ny loto samihafa. Eny io moa zany le hoe vahaolana avy amiko zany tokony mba misy mpanetana zany le fivarotana hoe fivarotana hani-masaka tokony mba ao anaty vitrine ny mipetraka le mandehandeha tokony hoe
manao kasibosy fa ny an'le mandehandeha reny ke le rano anasany vilia raha tokony amin'ny so lehibe no atao fa tsy le so kely tsy soloany zareo kory le rano amin'le anasana an'le vilia de zay zany le hoe mbadakina zany raha ohatra hoe manao varotra mandeha anao tokony rano betsaka no entinao anasana an'le vilia fa tsy le so kely tsy mahalany 2 litre kory netandry zareo de ino no ampiasaina verimbelona eo de tokony soloana matetika koa le rano anasana vilia ho an'le mpivarotra mandehandeha fahatanan'olona zany a tokony rehefa mikarakara sakafo ohatr'izao anao de fahadiovana aloha voalohany indrindra tokony seho hitan'ireo mpividy rehetrarehetra na fahadiovan'ny tananao na fahadiovan'ny vitrininanao na fahadiovana ny sifona ohatra hoe sifo tsy mampiasa sifo zany rehefa batra ohatr'izao e tokony adio daholo mba ho tazan'ny olona zay zany aloha ny tena tokony mampandroso ny tsenanao zany le fahadiovana zay satria ny olona abesaka ohatra le aretina de mila madio foana ianao na fitafianao ary tokony adio olana iray mbola mampijaly mivarotra ny masaka ihany koa anefa ny fahatapahan'ny rano eto andrenivohitra eo ihany koa ny fahatapahan'ny jiro izay tena mampitaraina ny olona rehetra amin'izao noho ny fahatapahan'ny jiro izay mbola tsy nahitamba-olana hatreto dia tsy vitsy ireo mpivarotra mampiasa fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra no voatery manariny sakafo izay tokony amidy kanefa simba noho ny fahatapahan'ny jiro olana iray mahafaty antoka mivarotra ny masaka araka izany ny fahatapahan'ny jiro lava ny jiro ny tapatapaka tena misy fiatraikany be dia be aminay satria raha tafiditra ao anatin'ny lafaoro ny gâteau-nay a dia simba rehefa mijanona jiro dia mahatonga perte be eo aminay zany le fahatapahan'ny jiro zay aloha zany resaka gâteau a ny yaourt simba ny jus simba zavatra rehetrarehetra consolena simba dia matetika zay a manary jus manary yaourt dia zay ny fiatraikany aminay mivarotra ohatr'izao ankoatr'izay ilaina tandrovana lalandava ny fahadiovana mba hisorohana ny loza mety ho ateraky ny loto vao ny finoana kosa indray fotoan-dehibe ho an'ny mpino katolika sy ny kristianina ny fanatanterana ny fionambe nasionaly antsoina hoe afafifete sy ny fiatrana ny kongresy eukaristika nasionaly ny 20 ka hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao izay atao any antsiranana sakana ho an'ny famarisoana manerana izao tontolo izao ny fahasimban'ny fihavanana eo amin'ny samy olona araka ny fanazavana ka ivoizana ny loahevitra manao hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao mandritra ity fionambe ity antomiaratina eo amin'ny sary sirindratsariny Mathieu Princy antoka izy sy ny fampandrosoana ny fihavanana tanjona lehibe napetraka ny fampihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona ary ny olona samy olona manoloana ny toetra rankehitriny makasika izay indrindra loha hevitra voizina mandritra ny fanatanterana ny kongresy nasionaly eukaristika any antsiranana fionana nasan'ny fiangonana iray ireo fiangonana manodidina azy na iray firenena aminy na eran'izao tontolo izao ny kongresy eukaristika araka ny fomba fivavahana fankalazana ny eukaristia ivelan'ny lamesa tanjona amin'izany hanomezam-boninahitra an'i Jesosy Kristy sy joroana vavolombelona ny fitiavana rehefa maheno sy manaraka ny zava-misy maneran-tany ny pamparay masina ny fiangonana dia mangoraka ka ny eukaristia ny sakramentan'ny eukaristia sy ny fankalazana azy zany a no fanomezana entiny ny eglizy a mandray anjara amin'ny fanasitranana izao tontolo izao dia ny fanasitranana ny fihavanana dia ny fihavanana amin'ny sambyolombelona fa mila sitranana aloha zany ny fihavanana amin'Andriamanitra izay fototra zany fihavanana iombonantsika sy iainantsika izany mizara roa miavaka ny fotoana anomboka ny 20 hatramin'ny 13 aogositra ny fionambe nasionaly afafifete fikambanana eo anivon'ny fiangonana anabeazana sy amolavolany eo amin'ny lafin'ny maolona misy mpandray anjara 7 voasoratra anarana manerana ny diosese 12 eto Madagasikara hiatrika izany itovy ny 13 hatramin'ny 15 aogositra kosa amin'ny kongresy eukaristika nasionaly hatrehan'ireo mpino katolika vita batemy rehetra misy 5 sy ray alina na izany aza nefa tsy natao an'ny mpino katolika irery ity fotoana ity fa misokatra ho an'ny rehetra ihany koa raha ny fanamafisana tsy ny mpino kristiana katolika ihany a fa zahay maniry araka iombom-bavaka aneo zany fihavanana zany dia irany igny ane mba hisy ako ny fiarahamonitsika eto Madagasikara sy manerana zao tontolo zao a eo fanehompinoana vavaka iombonana io na dia azo atao ezaka ny dioseza fa ezaka lehibe io ataontsika io zany a
andian'ny faharoa ny hetsika fionambe nasionaly afafi FET ny taona 2024 no nanaovana ny hetsika teo Antananarivo tsy nisy toy ny taorian'izay noho ny COVID-19 ny taona 4 kosa no nisy ny congrès eucharistique national farany teto Madagasikara izay niaraka tamin'ny JMJ Matanjy ny faefatra ity fankalazana ity izay ifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny congrès eucharistique raisam-pirenena izay atao ny Quito Équateur ny 28 septambra ho avy izao. Efa misy ny fiara-miasa ataon'ny fiangonana miaraka amin'ireo antokondra ramosana ny fitaterana sy ny DGSR ho fitandrona ny an'ny mpandeha mandritra ity fotoan-dehibe ity. Tontolo ny asa kosa sehatra iray azo trandrana sy ivelomana tsara ny fanefena vy. Asa tanana efa maro mpanao antaonany maro izy io eto amintsika ary azo ndrehetra jifaina ihany koa. Isan'ny mahasarika ny maro ihany koa ny fahatsarany ny kalitao vita eto amintsika raha ny fanadihadiana nataony sitraka karatovina ambinitso eo amin'ny sary sirina tsara ny aro-tanjona. Tao zavatra vita amin'ny vy ny resaka eto ary dia vita sy hita eto daholo ny ankamaroan'ireo lasitra mofomamy ao ihany koa ireo fitaovana maro samihafa toy ny lasitra savony. Ny fitaovana fototra amin'izany moa dia ny fanitso ka io ny refesina ary tefena mba hanome endrika arakarak'izay karazana lasitra tiana avoaka. Eny Andotam-pianakasy Ambalavao Isotro moa no fakany ity mpanamboatra sy mpivarotra asa tanana ity ny fanitso ka sandaina amin'ny vidiny 400 ariary izany. Eo amin'ny atsasakadiny eo nahavitana ny lasitra iray raha mora ny endriky ny lasitra ho avoaka. Kanefa arakaraky ny fahasarotan'ny asa atao ihany koa no mahaela na mahaingana ny fahavitany. Ary indrindra arakaraky ny endriky ny lasitra sy ny habeny ihany koa no andaniana ny fanitso izay akora fototra anaovana azy. Isan'ny olana sedrain'ity mpanao asa tanana ity moa ny fahalafosany akora fototra ampiasaina na ny fanitso izay 5,4 ariary ny vidiny raha ny teo aloha. Ka izany fiakarany akora fototra izany moa dia misy fiatraikany amin'ny vidiny lasitra ihany koa. Tamin'izay niasa tamin'ny teo aloha mbola nanomboka kely zany dia niasa taman'olona. Dia rehefa niasa taman'olona dia nahay nanamboatra zany dia nahay nanao an'ilay izy. Dia avy eo izany rehefa avy eo dia afaka nanoka tena na leo tena amin'izay satria efa nahay. Raha amin'ny olona manokana zao dia ilay izy efa nilarana efa hay mahitsy zany ilay izy. Dia mandeha par refy zany rehefa manao an'ilay izy hoe mandeha hoe kaika 6, kaika 8, kaika 10, kaika 12, kaika 16 mandeha par personne zany. Ny asa tanana ataoko zao manambola gâteau dia manao gouttière dia manao séminé. Rehefa navy zao arakaraky ilay habeny. Arakaraky ilay habeny ohatra hoe mividy fay anankiray ianao ohatra hoe mahavita valo amin'ilay 10 personnes. Arakaraky ny haben'ilay zavatra atao zany no fandaniana amin'ilay vy. Le vidina matériel miakatra be matériel aloha tena maro miakatra be. Lasa tsotra ny teo aloha zany fa lasa niakatra e. Raha vidina 125 zany tolona teo aloha fa iray dia zao izy efa lasa 200,000, 175 ny ainsi Dieu. Zay zany tena olana amin'izao le vidina matériel. Le fiainana koa raha anao ahita fa le fiainana efa me mafimafy ny tena mafy. 220 fotoana anaovako an'io azy io zany. Ny tsena aloha amin'izao tsy dia misy tsena amin'izao azy le olona koa sahirana amin'ilay araboly. Tianao zavatra zany le olona nefa le izay koa le vidina matériel lafo, le vidina entana lafo, le olona nefa tsy afaka ny sadapy tao hoe mba raha tianao zavatra zany olona dia mividy tsikelikely anankiray, anankiroa mba tsy afaka le manao an'ilay hoe vidy 10 isa na ohatry zany. Dia mividy tsikelikely foana zany ny olona rehefa mananga-javatra fa tsy tonga dia mazaka le tonga dia hoe ndray mividy kobaka be. Arakaraky le fahasarotan'ilay izy. Raha ohatra zao izy hoe olona hoe rectangle na carré dia mahavita 10, 12 arakaraky. Miatomboka amin'ny 200 ariary ny sandan'ny lasitra kely eto ary miovaova arakaraky ny habeny ny vidiny manandanja ary tsy azo atao ny mandiso ny refy rehefa manao lasitra mba azo sy ahatafavoahana ny endrika tadiavina. Eo ny maresaka avy any ivelany nanameloka ny ministra mozambikanina teo aloha Manuel Chang ny fitsarana amerikana ny alakamisy teo. Niara-ny fanenjehana noho ny raratro samiafina atao Mozambika ny tenany. Mpitsara federaly tany New York no namoaka ny mpitsarana ka mety igadra 20 taona an-tranomasina ity ministry ny fitantanam-bola teo aloha ity fanadidiny. Tamin'ny alakamisy teo niatrika ny fitsarana amerikanina Manuel Chang, ministry ny fitantanam-bola mozambikanina teo aloha raha voaheloka tamin'ny raratro samiafina izay nataony tao amin'ny fireneny teo anelanelan'ny taona 13 sy 14 sy 12.
orinasa-mpanjakana mozambikanina 3 no nakany fampindramam-bola $10,000 tamin'ny banky vahiny. Nanome toky ireo mpampindram-bola avy amin'ny fanjakana fa ny vola dia amatsiana ny sampanjono tamin'ny fotoan'ny tobon-tsambo mpiambina ny morontsiraka sy ny ravitra-radara iarovana ny entona voajanahary any amin'ny morontsiraka ireo firenena ao amin'ny ranomasimbe indianina. Ny fitsarana amerikanina dia ny ampangany Emmanuel Chang nahazo tsolotra $7 tamin'ity raharaha ity, izay voalaza fa nafindra ny banky amerikanina ho ao amin'ny kaonty eoropeana nahazoany mpiara-miasa aminy iadina amin'ny zana-bola. Tamin'ny 2024 no efa nambara tamin'ny be sy ny maro ity raharahany minisitra teo aloha ity. 27 taona moa ity minisitra ity amin'izao ka mety higadratra amin'ny 20 taona tranomaizina. Ny fitsarana mozambikanina amin'ny lafiny iray dia efa nanasazy olona 10 voarohirohy amin'ity raharaha ity araka ny lahatenin'ny filoha mozambianina teo aloha Amando Gebuza. Tapitra ny fampalalam-bavontsika tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsiraray avy tany. Ny sampana fampalalam-bavao no mametraka ny soavatsara fa ny fandarana kosa mbola mitohy hatrany eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.